maro hoe betsaka ny zavatra mety hoe hitantsika hoe maizina fa mba tiakotsika tsy nandray mba mijery ny mazava ihany koa mba makasitraka ny zavatra zay vita sy natao ihany koa. Niezaka ny alabala izy a takatra mivoaka malagasy zany. Tsy mamaly mivantana izy a fantany voaka malagasy izy. Tsy dirako iny manantsaina isika rehetrarehetra mpanaraka ny Facebook mahafantatra hoe tena honnête ve ny filohantsika anjaratsika mitsara azy. Miarabatsika voaka malagasy tsy ankanavaka manaraka ny pejiko eto amin'ny Facebook zany. Voalohany moa tena mialatsiny raha ohatra ka somary nangina zany tatoato. Hitatsika ny toe-drazay nafana dia nafana tamin'ny herinandro lasa iny. Sao amin'ny herinandro zay misy antsika izao misy fotoana tokony itenenana ary tsy voatery iteny rehefa mahita zavatra fa mba mijery ihany koa. Ary ny safidy tsy iteny mihitsy ny tenako nanoloana an'ireny fahagagana angamba no nazo ilazana azy satria zavatra tsy fahita. Izay no zavatra niseho tamin'ny herinandro lasa iny ny fiona ny filoham-pirenena sy ny vahoaka malagasy satria na dia tsy nivantana amintsika ny fahitana azy fahitatsika amin'ny fahitalavitra. Ary sorana koa ireo mpanao gazety izay nisolotenatsika satria ny zavatra marary atsika no niresain'izy ireo to. Ary rehetrarehetra angambany na dia tsy izy jiaby fa azo atao hoe voafintina ihany ny zavatra tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Tsy niteny ny tena ny safidy nangina hoy aho satria mibaribary loatra fa iny zavatra misy. Raha tokony ho izy tsy misy ny valandresaka mantiadiny telo ohatran'ireny. Resaka zavatra ohatran'ireny dia tsy tokony ho lavabe fa izay rehefa misy zavatra mila hodiovina, misy zavatra mila hoazavaina izay tsy mazava, zavatra diso mila ho amarinina dia farany manamary tena dia tsy maintsy lava ny resana ho azy. Niezaka ny alabala izy takatra mivoaka malagasy zany. Tsy mamaly mivantana izy fantany voaka malagasy izy. Tsy dirako iny manantsaina isika rehetrarehetra mpanaraka ny Facebook mahafantatra hoe tena honnête ve ny filohantsika anjaratsika mitsara azy. Tia tanindrazana ve izy anjaratsika rehetra no mitsara azy. Tena tiantsika voaka malagasy izy anjaratsika rehetra mitsara azy. Fa ny mampalahelo tao anatin'ireny fanazavana, tao anatin'ireny valandresaka ireny asehon'ireo olona ambony izay verina ho manana ny maizy azy eto amin'ny firenena fa tsy ny marina no arovan'izy ireo. Fa hitatsika reny lainga mibaribary reny dia misy mitehaka. Ary ny loza dia zao gasikara mezaka mametraka fanontaniana marina iainantsika vahoaka dia mamingonongonona andreo. Inona tokony mampingonongonona anareo, tokony mijery nareo hoe tokony hisaotra ny gasikara ianareo satria zavatra tsy vitanareo no miresaka azy amin'ny filoham-pirenena. Vitan'ny mpanao gazety miresaka azy ary dia raina manokana ny mpanao gazety rehetrarehetra fa samy nanao zany ireo ny aindreo satria tsy moramora zany miatrika filoham-pirenena izany indrindra anontany ny zavatra tena misy marina iainantsika vahoaka. Fahambaraka zay zany angamba ny fehiny. Fahambaraka no iaina ny vahoaka malagasy. Iainantsika rehetrarehetra hoe manana filoham-pirenena tsy gasy tsika zany hoe vazaha ny taratasy, gasy d'origine fa frantsay ny taratasy. Sorana filoham-pirenena ihany koa nanaiky fa vazaha izy. Fa eto mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola rehefa mametra-pialana ny filoham-pirenena inona no fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana raisin'ny HCC rehefa tapitra ny mandany filoham-pirenena. Mbola azo ilatsaka ve izy? Raha ohatra mahazo milatsaka zany filoham-pirenena mazava ho azy efa very tsy ampiarina zany hoe maty io lalàna izay mametraka ny resaka nationalité, manala ny resaka nationalité. Zay zany zavatra andrasantsika. Ka ho hita eo misy olona ve ambonin'ny lalàna sa isika rehetrarehetra samy ambanin'ny lalàna io ihany koa tsika zany mahita an'izay zavatra izay.
tena misy zavatra be dehibe zany mety iseho aorinan'izay tsy maminany ny tena fa ny gasy rehetrarehetra kosa tsy piso lelaka ary ny gasy rehetrarehetra tsy araky mieritrereta président azy hoe miala 50 km miala na Tananarivo dia fa tsy mahalala hoe manana nationalité izy tsy manana mahalala zay ndre matao filoha hainay tsara hainay fa mavandy ianao hainay fa vazaha anao donc tsisy dikany na dia anambany anay anao hoe tsy mahafantatra zay aty am 600 km mahay tsara zahay ary nianatra mahay koa ny zavatra tokony resahinay sy ny zavatra tsy tokony ho resahinay donc tsy nipetraka eo zay zavatra izay rehefa feno lainga zany tsy marina hitondrana an'ity firenena ty dia midofotra foana zany ny fitondram-panjakana zay manao zay mahatsara hoe rehefa manao zavatra zany mila manao zavatra marina mahitsy dia izay no lalana izoran'ity firenena ity nefa tsy zay ny zava-misy tsy voasambany angambany noa nisy olana ny resaka fanadinana baccalauréat zany teto Madagascar tamin'ny 2019 efa nisy zao ny fanondroany fa tamin'ity moa zany tena nioatra lavitra ny teo aloha ny fahadisoana ary fahambaraka koa ny tompona andraikitra io tsy filoham-pirenena ihany fa ny ireo indrindraindrindra ny ministera anankiroa zay voakasika an'izay dia ny fampianarana ambony sy ny énergie na tianareo na tsy tianareo ny énergie moa zany efa hitatsika am'izao fa ny eran'ny Madagascar tsy misy an'izay jiro zay raha misy mandalo ihany fanapahakevitra raisin'ny ministera ny fampianarana ambony tara zany ny tsy sarotra hitanareo zany fa nisy fiche de sujet zany nisy tompona andraikitra nanao an'izay na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay nareo mianakavy nefa ny olana dia zao tao anatin'izay zany dia tsy nahalala ve isika hoe raha miemotra tia dia mazava ho azy hoalina ireo mpianatra reo vao mody nefa misy mipetraka lavitra ahoana ny délestage zay mbola tsisy fanafodiny hatreto zany zavatra tonga dia fantatra ny vahaolana tokony raisina dia hoe foana iny taranja iny tamin'ny fotoanany iny dia averina amin'ny andro hafa nody amin'ny heure ireo mpianatra ireo ary afaka niomana ny examen manaraka matiera manaraka zany mandeha dia ampahafantarina eo ihany ireo hoe verina fotoana zay tokony itiavan'ny fanjakana azy tsisy tabataba mba niafina koa le délestage zany zao fa fahambaraka nisy ny torana nisy ny maty dia inona ny fanazavana natao misy fiantraikana zay ny tsy marary fo aza torana vao maika ny marary fo izy ny hitatsika ka tsy mila anao manazava ndray matao filoha hoe anao no anilika n'le tsy fahombiazana misy amin'ireo membre de gouvernement anjaran'ny premier ministre manazava an'izany raha ilaina anjaran'ny ministère de l'enseignement supérieur no manazava an'izay fa tsy nazavatra tsy misy dikany zavatra kely zay le tenenina arabo hoe soghayr al-umur zany hoe zavatra kely tsy tokony filoham-pirenena iresaka an'izany fa mazava ho azy tsy fisian'ny décentralisation zany mahatonga andreny satria filoham-pirenena zany mila izy foiben'ny zavatra rehetrarehetra na dia zavatra farany kely filoham-pirenena antonontonona filoham-pirenena zavatra lehibe atao firenena filoham-pirenena zany hoe efa tsy misy andraikitra intsony ho an'ireo tompona andraikitra ka eto zany mametraka hafatra ho amintsika avoaka malagasy rehetra hitatsika hoa ireny zavatra nandalo ireny filoham-pirenenantsika mavita andreny ka hoy hoe raha ilaza nareo fa tia tandrazana filohantsika tia zay ny valiny tsy tia tandrazana izy tiatsika avoaka malagasy izy non za koa tsy resy lahatra amin'izany résultat io mbola mahantra atsika ary tsy mino izy fa mahantra atsika fa mbola meritreritra izy mety ny fiainatsika ary nahavita betsaka izy nonireo filoha zay teo aloha nefa mbola miserefere ihany tsika am'ireo ray aman-drenitsika teo aloha zay nahavita ary nampiadana ny malagasy zao tsika amin'izao eta zao tsy mino izy fa mbola meritreritra manilika andraikitra zany amin'izao tsy fahombiazana zao zany any amin'olo-kafa izay zany izy zany hoe filoham-pirenena tsy tompona andraikitra tsy mahafantatra ny lahara-pahamehana sy ny tsy lahara-pahamehana zay moa zany izy zao tsy olo avaresaka mahakasika ny zavatra nandalo tamin'ity firenena tsy hoe tsy mahafantatra ny zavatra ho resahako fantako ary betsaka ny zavatra tokony ho resahako fa aloha janoko amin'izay izy zany hoe tsy responsable ny filoham-pirenenantsika ary tia tena izy tsy mila mizara andraikitra amin'ireo namandreo amin'ireo mpiaradia amindreo na dia fa kaiky ny fotoana zay ametrahany fialana raha ohatra ka ilatsaka filoham-pirenena izy anjara tsika avoaka malagasy amin'izay
no mijery ny lalana izy izoratsika. Ireo filoham-pirenenantsika reo telo reo aoka alohan'ny amarana-pazy ho fantatra anareo zay. Ho fantatra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy mila décentralisation izy ireo. Raha Valimana natao tsy nanao décentralisation. Ery Rajoelina natao tsy nanao décentralisation. Andry Rajoelina amizao tsika miresaka zao tsy manao décentralisation. Fady an'izy ireo zany décentralisation zany. Fa zao tsika manana candidat engane ilatsaka izy sy teny zay hanao décentralisation zany hoe fifaninanana misy amizao zany centralisation contre décentralisation. Safidy antsika vahoaka malagasy raha centralisation zao na tonga atsika amizao fantrana sy fahatarana izao no hitatsika mety tazomo. Fa raha ohatra ka hitatsika décentralisation no mamety andao hiverina amizay. Zay zany no tsara ho haitsika zany vahoaka malagasy ny mametraka an'izay safidy roa zay. Ninninona ny fanazavana atao eto, ninninona ny fanazavana atao iaho dia fifaninanana misy amin'ny candidat zay teo aloha mbola tiamerina an'izao centralisation zao sy ny candidat vaovao mila ametraka décentralisation. Zay. Ka zahay amin'ny équipe en décentralisation ninninona idona, ninona hiatra toananay hatramin'ny faran'izay mba hisiany fahalalahana amin'ny zavatra rehetra. Ny fahalalahany fipretan-drazana isafidy ny mahasoa azy. Fa tsy hoe rehefa isan'andro dia any amin'ny foibe, zay naneny baiko zay naneny baiko fa tsy misy mihitsy fandraisana andraikitra ho an'ny faritra tsirairay eto Madagascar. Zay angambany tsy ho lava resaka ao androany fa mirary soa antsika rehetrarehetra indrindra ireo mpaka fanadinana mila mahery fotsika fa izao mbola ediatsika zany hoe mbola tsy tafita ny firenetsika, mbola tara ny firenetsika, mbola tsy manana mpitondra mahaitsika, mpitondra zay anavitra ny ty firenena ty mbola tsy hitatsika hatreto fa manantenan tsara atsika ary aza matahotra manova atretsika zany an'izay fanovana zay zany amin'ny titola ity mba hananany vahoaka malagasy ity tanindrazantsika ty ho avy tsara hamiratra eto ambonin'ny tany.